Toy izao indray ny mety toetr'ny andro eny an-dranomasina ny alatsinainy 4 Aogositra amin'ny anora maraina hatramin'ny talata 5 Aogositra 2022 amin'ny enora maraina. Tsy misy ny fampitandremana mahakasika ny morotsiraky Madagasikara, na izany na tsy izany aza dia tanina hatrany ireo mpiandrika sy ireo mpiala sasatra mba hitandrina foana rehefa mivoaka eny amoron-dranomasina eny. Ho an'ny morotsiraka Atsinanana manomboka eo amin'ny tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy. Andrahoana mitsitokotoko ho avy atsimo Atsinanana na atsimo ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Hahatratra fito amin'ny 30 kilometatra isan'ora rehefa manakaiky ny tanjona Bobaomby. Anonja be ny ranomasina avy mionja 2.4 hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Angotsy hatrany Manoro. Andrahoana vitsy ho avy atsimo na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina avy mionja 2.2 hatramin'ny 2.4 metatra. Manoro hatrany Taolagnaro. Anorana tandrifin-drahona ho avy avaratra Atsinanana na avaratra ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Hahatratra 20 hatramin'ny 50 kilometatra isan'ora rehefa manakaiky ny Taolagnaro. Anonja be ny ranomasina avy mionja 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra, anainga hatramin'ny 2 metatra sasany mihitsy any atsimo ny farafangana noho ny alon-drano avy atsimo. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena. Ibalika amin'ny masoandro ho avy Atsinanana somary avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina avy mionja 2 metatra sasany hatramin'ny 2.4 metatra. Isy alon-drano madinika avy atsimo. Ho an'ny morotsiraka andrefana, tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankabo. Ibalika amin'ny masoandro ho avy atsimo Atsinanana na atsimo ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina avy mionja manodidina ny 2 metatra sasany. Tanjona Ankabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro. Andrahoana vitsy ho avy atsimo ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja na anonja be ny ranomasina avy mionja 8.4 hatramin'ny 2.4 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava. Andrahoana mitsitokotoko na ibalika amin'ny masoandro ho avy atsimo na atsimo Atsinanana ny rivotra ny alina sy mandritra ny tontolo andro ka ho 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ielina ho avy andrefana na avaratra andrefana kosa ny takariva ka ho 10 kilometatra isan'ora. Ho tony na adimy mpanonja ny ranomasina avy mionja 8.3 hatramin'ny 2 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby. Andrahoana mitsitokotoko na ibalika amin'ny masoandro iovaova ny fitsokon'ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 10 kilometatra isan'ora. Hahatratra 20 kilometatra isan'ora indraindray. Ho avy atsimo Atsinanana kosa izany rehefa manakaiky ny tanjona Bobaomby ka manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora. Ho tony na adimy mpanonja ny ranomasina avy mionja 8.4 hatramin'ny 2 metatra.